mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity lesona ho an'ny lehibe ity amin'ity talata fa 20 volana novambra ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meno izao fotoana izao indray ahafahana mahafantatra ny fahamarinany. Alohan'ny dirantsika ao anatin'izany ary dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izay mbola nomenao tombontsoa lehibe indray ahafahana maninga ny teninao. Tompo ny foazo ny fomam-pananay andray izany araka ny sitraponao ka mba ho tanolonaka tokoa hitsiriany teninao ary eo akay rehetra tsy namboleny tananao anatinay hiala ka tsy hanana anjara aminay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe mijoro vavolombelona amin'ireo manam-pahaizana, Nikodemosy. Mijoro vavolombelona amin'ireo manam-pahaizana, Nikodemosy. Angamba Nikodemosy dia tsy vaovao aminao lehilahy manam-pahaizana mankon'izy io. Ambaran'ny Baiboly fa mpanapaka tamin'i Jiosy izy. Natsoin'i Jesosy hoe mpampianatra ny Israely mihitsy izy. Nahatakatra tsara ny Baiboly zany izy ary nanana hetaheta ara-panalalina mikasika an'Andriamanitra. Raha araka ny fijerin'ny olona dia toy ny mpanaradian'Andriamanitra ny fijery azy. Mitandrina an'ireo didy rehetra izy ary mpitarika no hajaina fatratra teo amin'ny Jiosy. Nanam-pahefana ary koa nanan-karena izy. Maro no ny hevitra an'ireo famantarana fa notahian'Andriamanitra io lehilahy io. Na izany aza dia hita fa fisehoana ivelany ihany ireo voambary ireo. Ao amin'ireo resaka izay nifanaovan'i Jesosy amin'ny Nikodemosy izay asaiko ianao mamaky azy eo amin'ny Jaona 7 dia inona moa izany no ambaran'io tantara io momba ny zavatra ara-panan'ilay Nikodemosy sy ny namalian'i Jesosy an'izany avy hatrany. Rehefa nanantona an'i Jesosy manko i Nikodemosy dia niezaka niazona ny fisehoana ivelany izy, ny toerana nisy azy. Fantatr'Andriamanitra nefa ny fony. Tahaka izany koa fantatr'Andriamanitra ny fo sy ny zavatra ilain'ireo mpanan-karena sy manana ny maha izy azy. N'inona toe-javatra misy azy ireo. Nanantona an'i Jesosy Nikodemosy satria nandresy lahatra azy ny fampianarany. Noho ny avinaviny anefa dia tsy niaiky tanteraka ny mahatompo an'i Jesosy Kristy izy. Nitondra fiovana mandrakizay ho azy anefa io alina io. Na dia tao aorian'ny faharesen'ny lahatra ny maha-irak'Andriamanitra an'i Jesosy azy dia tsy mbola niaiky mivantana izy fa mpanaradian'i Jesosy Kristy. Hitantsika amin'ny andalan-tsoratra masina ao amin'ny Jaona 7 ny ireo zavatra manambara mikasika ny Nikodemosy sy Jesosy. Ao amin'ny rahatan'ireo andalandalan'ireo andalan-teny ireo dia hita fa nitondra fiovana lehibe sy niharihary teo amin'ny Nikodemosy Jesosy. Nitady ny fomba iarovana an'i Jesosy tokoa izy raha mbola velona ary nitady ny fomba hanomezam-boninahitra an'i Jesosy taorian'ny nahafatesana. Tsy salasana fa nahakasika ny fon'ny Nikodemosy Jesosy. Nikodemosy izay nila ny mpamonjy ihany koa tahaka anao tahaka antsika izao na dia nanana ny fahalalana
na dia nanana ny fahendrena izay noderana fatratra aza dia misy foana ny tsy ampy amin'ny fiainan'olona anankiray. Dia izany indrindra no andresihan'ny ten'Andriamanitra antsika mba hitady an'i Jesosy isan'andro isika, tsy hanao ny tenantsika ho manam-pahaizana na mahalala ny soratra masina, fa aoka hanana fahatsiarovan-tena, hanana fileferana ary anaiky mandrakariva mba ho kolokoloan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Dia eo aminao anie izany teny izany anio, aoka hijoro vavolombelona ihany koa isika amin'ireo namantsika izay manam-pahaizana fa ny Tompo ny mamonjy azy ireny. Rehefa afaka isika saotro anao zaray hoany amin'izany teninao izany. Amin'ity anio ity misaotro anao Tompo fa tsy mba manavaka olona ianao fa mikendry ny tsirairay avy mba ho voavonjy, na manam-pahaizana na manam-pahalalana manao ahoana. Dia izay ihany koa dia ampianaro mba tsy hanao tahaka ny fijerin'ny olona fa hanao ka mitovy amin'ny fijerin'ny lanitra izay hijery ny lafim-piainana, lafim-fijoroana lam-panahy sy ny fivoarana amin'ny ara-panahy. Da eo koa ny tsirairay avy izao mba azoto hijoro vavolombelona eny amin'ny namana rehetra eny, ka ianao tokoa no iseho Tompo sy mpamonjy anay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.